ny fampahirezany ny alalan'i Jesosy Kristy izay tompo sy mpamonjy antsika hitara-dalana anareo atakatra ny sitrapony ny fanahy masina. Amen. Amin'ity volana aprily ity moa dia nandinika lohahevitra vaovao ny FJKM ary mamarina ny fandiniana azy tsika amin'ity alahady farany ity dia ny lohahevitra hoe mandresy ny fahafatesana ny tompo. Vokatrizay dia naresy lahatra ny hitondra fampianarana aminareo eto ny amin'ny fifandraisan'ny mino amin'ny maty, satria raha maharesy ny fahafatesana ny tompo dia tokony mpandresy takazo isika. Manahoana ny fifandraisan'ny mino amin'ny maty? Fantatsika fa mbola maro ny firenena mandrak'androany no mino fa mbola azo atsona ny fanahin'ny maty, mbola azo ivavahana ny maty, mbola mitahy ny maty, culte des ancêtres. Ary indrisy fa mbola ao anatin'izany ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Mazava nefa amin'ny tenin'Andriamanitra raha tsy laza afa-tsy ny Deutéronomie toko 7:20 andininy faraky 20 ao, andininy 7 sy faraky 20. Deutéronomie toko 7:20 andininy 7 sy faraky 20. Aoka tsisy eo aminao izay mampandeha ny zanany lahy na ny zanany vavy hamaky ny afo, na mpanao fankatoavana, na mpanandro, na mpanao sikidy, na mpanana ody, na manao masombava, na mpanady na amin'ny manao azo tsindrin-javatra, na mpanao hatsarana, na mpanontany amin'ny maty. Aokanao tsy nerika ny zanakao ho any amin'ny olona izay milaza ozy fa mahay mifandray amin'ny maty, dia any anao no aka-hevitra, any anao no aka-tolotsaina. Mazava izany tenin'Andriamanitra izany fa fanompotsapy ny fanontaniana amin'ny fanahin'ny maty na amin'ny maty, fanompotsapy ny fivavahana amin'ny razana ka tsy akasitrahan'Andriamanitra. Dia hojerentsika ao amin'ny tapany voalohany, manahoana ny olona rehefa maty araka ny soratra masina. Manahoana tsika rehefa maty araka ny soratra masina? Ny izay nambarany tenin'Andriamanitra amintsika ihany moa no anarantsika. Za tsy afaka morina zavatra araka ny saiko fotsiny, fa ino no ambara amin'ny tenin'Andriamanitra, ary matoa ambara amin'ny tenin'Andriamanitra dia tokony fantatsika izany. Voalohany dia zao: tsy mijanona ety an-tany intsony ny fanahintsika. Ny nofontsika ihany no mijanona ety, fa ny fanahintsika tsy mijanona ety intsony. Ary namboraka izany tamin'ny fomba hafakely tamintsika Jesosy Kristy. Raha mijery ny Luka toko 2:20 andininy 20 ka hatramin'ny faraky 30 isika, milaza ny tantarany amin'ilay mpanan-karena ratsy fanahy sy amin'ny Lazarosy. Tsy mba hoe fanoharana tahaka ilay zanak'adala teo io, fa tena fahitana naseho an'i Jesosy mihitsy hoe hitany rehefa samy maty izy mirahalahy ireo, ilay mpanan-karena dia avy hatrany dia nakany amin'ny elo, ary Lazarosy kosa dia nakany amin'ny paradisa any an-tratran'i Abrahama. Izany ny fahitany azy ary naborany tamintsika izany. Izany hoe tsy mandehandeha ety an-tany izany intsony no fanahin'ny maty, fa miakatra avy hatrany. Na makany amin'ny fiaolana adesy araky ny fanamarana tamin'ny herin'ny izay tontolon'Andriamanitra tsy azotsika faritana, izany hoe any ambanin'ny tany sa aiza. Na tonga dia miakatra any amin'Andriamanitra, izany hoe any amin'ny tontolon'Andriamanitra. Ary zay no mahatonga voalaza ilay mpanan-karena zany, rehefa tonga tao dia nahita ny afo mandoro azy, natsapany fijalidy, dia te hanafatra mafy ny rahalahiny tetỳ an-tany, fa tsy afaka nandeha nakany intsony, fa tsy mbola afaka mandeha miresaka amin'ny rahalahiny indray ny fanahiny, dia niangavo mafy sy ny talao mba teneno ray ny rahalahiny. Asa raha zareo tsara. Noho izany tsy mana fahefana handehandeha ety ambonin'ny tany intsony ny fanahintsika rehefa maty isika. Inona ny zavatra manaraka ambarany soratra masina amintsika? Tsy afaka mifandray amin'ny velona intsony ny maty. Ny velona iny moa tsy mazakazaka te mifandray amin'ny maty, fa ny maty dia tsy manana fahefana ifandray amin'ny velona intsony. Vakitsika indray ary ny toriteny toko 9 andininy 5 sy 9. Toriteny toko 9
amin'ny 5:5 amin'ny anaran'ny tompo fa fantatry ny velona fa ho faty izy tsika rehetra ao dia samy malala fa ny andro amin'ny volana amin'ny taona ho faty isika fa ny maty kosa tsy mba malala na inona intsony tsy malala ininona intsony no maty tsy misaina tsy mieritreritra intsony dia toy izy tsy manana valim-pity intsony no maty tsy manana valim-pity intsony adino ny fahatserovana azy na ny fitiavana na ny fankahalana na ny fialonana dia samy efa lefona ela sady tsy manana ny anjarany mandrakizay atao aty ambany masoandro intsony na ny fitiavana na ny fankahalana redirediny olona ho faty moa le miteny hoe raha ianao manao an'izao kendakendaky anao rehefa maty azamba manakatahorona am'izany na ny fankahalana raha dia tsy misy heriny aminao intsony rehefa maty izy zay ny fantamenan'Andriamanitra ny fiainantsika ka ndraindray moa tsika rehefa afatry ny maty zay azo tanterahana dia tanterao raha sitrapon'Andriamanitra nandray ny afatry ny maty zavatra mampitahotra mbola misarika anao ifandray amin'ny maty ihany eo arahanao ve mazavo zany tsy manana anjara amin'ny fiainany velona intsony no maty tsy afaka mifandray amin'ny ankohonana sy ny fianakaviana intsony no maty ambarana teo hoe ny fitiavana tsy misy manana erany fitiavana intsony izy rehefa tsy manana erany fitiavana intsony izy dia tsy afaka mity intsony izy zany dikan'izany tsy afaka mitahy intsony izy aveloko indray mandeha tsy afaka mitahy intsony ny razana ka za manaiky reborebe ny satana isika fa isika mino sy miaiko hoe mbola mitahy atsika amin'ny razantsika ny ray aman-drentsika dia raisitsika ho tahaka an'Andriamanitra izy dia moditsika tsy fantatra na manapitsofonytsika amin'ny tenin'Andriamanitra zay natao didy mihitsy Exodus 4:7 aza manana andriaman-kafa fa izao ihany ny atao hoe fitahiana dia matoa-teny fampiasa ny amin'ny fihetsika Andriamanitra amintsika fa tsy misy zany hoe olona mitahy avy amin'Andriamanitra ihany ny fitahiana kaotsika tsy azakazaka ila vonjy na ila fanampiana amin'ny razana fa fanaovan'Andriamanitra fa fanimpotsapisa mazava amin'ny tenin'Andriamanitra satana ihany io miseho amintsika amin'ny endrika maty io averiko satana ihany io miseho amin'ny endrika maty amintsika io efa fomba ny satana mamitaka hatramin'ny voalohany tadio le fanambaranteto hoe ny asan'ny satana mamitaka maka fanahy mamitaka dia miapahanga rehefa teo nahoana izy mamitaka ainy tsara ny maka ny fomban'ny olona raha mamaky ny Korintianina 2:4-5 ianao Korintianina 2:4-5 dia zao ny voalaza amin'ny ten'Andriamanitra tsy mahagaky zany fa satana aza mahay mampiova ny endriny ho tahaka ny anjely mazava tsy mahagaga koa zany fa anjeliny koa dia najeraka ty satana hainy maka ny endriky ny anjely zay irak'Andriamanitra ka ny endriky ny anjely zay irak'Andriamanitra azy hainy no maka azy maka fa ny endriky sy ny endrika ao ka resy lahatra iritsika satria ao amin'le nofotsika ao dia midrotsika hoe zavy dia atorina anao ny endriky dady le akanjo fitondran'ny dadabe mihitsy no niseho tamiko tamin'ny alina fantatro ny feon'ny dadabe tena dadabe mihitsy le miteny satana no mahay ny zavatra rehetra raha mbola ty amin'ny tany hainy mihitsy vavavy mivarotra omby sika miseho amin'ny alalan'ny nofy amin'le omby zany zao dadabe mihitsy no efa miteny mangatsiky izay anaka fa miomaninareo dia efa miomana makany amin'ny fikarakarana ny famadiana izay amin'ny ankapobeny misy lafitsara ny famadiana any ny fomba anankiray iona ny mpianakavy tena momanina mihitsy zany iona ny mpianakavy tsy misara mianakavy any no mbanaovana fety be no mahita mpiragasy ray fitamrona ny fihavanana any mba hitanany hoe oatra be loatra mivaritsika fa ndao laniny eto zay tokony nanina mahazomotsara ratsy ny vidiny any amin'ny famadiana no ahitana ny tena fifanampiana mahitana ny an-tanindrazana tsy manino zany am'izany lafan'izany
fa irahantsika malala fa any amin'ny famadiana no tena ampianarana antsika ifandray sady vavaka amin'ny razana sady atahotra amin'ny razana amin'ny alalany fomba samihafa rehetra ka dia aoka isaitsanana zany tsika fa mazava amin'ny tenin'Andriamanitra satana ihany eo ambadika io fa ny maty dia tsy manam-pahefana tsy manana fitiavana tsy manana fankalana amin'ny velona intsony tsy afaka miseho amin'ny velona intsony ny fanany ary tsy aty amin'ny tany intsony ny any fahamarena faharoa vokatr' zany ary fizarana faharoa sady farana hoe aka amin'ny fizarana voalohany teo hoe ny maty araka amin'ny tenin'Andriamanitra araka izay nandaminan'Andriamanitra azy vita teo ny aminy tsy manam-pahefana amintsika aty intsony tsy afaka manenjika atsika tsy afaka mitahatsika fa satanany eo ambadika zany ka mila misaintsanany zany tsatsika fizarana faharoa dia zao vokatr' zany tsy mifandray amin'ny maty intsony no mino loha ohatra moa dia nataoko hoe ny fifandraisan'ny mino amin'ny maty fa tsy hoe ny fifandraisan'ny olona amin'ny maty fa raha mbola mino anao dia zao fizarana faharoa zao manao tsy mifandray amin'ny maty intsony no mino vokatr' izay ten'Andriamanitra nambara tetsy ambony zay ny fiangoana fijakema izay misy atsika dia nametraka atao anatin'ny foto-dalàna sy ty liturjia ity liturjia fijakema hoe tsy miresaka amin'ny maty intsony ny mino tsy miresaka amin'ny maty intsony dia napetra ny fahizateny manao hoe rehefa manao fanompoako vavahana faty dia tsy misy fanaovam-beloman'ny maty azo atao ao anaty fanompoako vavahana fa ny fanompoako vavahana dia natao fanambarana ny filazantsara ny Jesosy Kristy ilay efa nandresy ny fahafatesana ary nitsangana tamin'ny maty niakatra any an-danitra manomana fitoerana amantsika ny fanompoako vavahana amin'ny faty dia natao fampahirezana ny velona fa tsy hoe mbola eritaka amin'ny maty indray le pastera rehefa mitovy-teny zany mampianarana antsika reho ka rehefa tonga izay fotoana faraky nambarako eo fantatry ny velona fa ho faty izy na dia manomboka ny filazana zay dia efa tokony asehontsika zany maha-kristianina antsika zany hoe mino tsy mifandray amin'ny maty zantsony ka tsy hoe any amin'ny fiarapara dia ny fanompoako vavahana fanaovana veloma azy tsy manao veloma azy tsontsika ahoana ny fiantohan'ny fiaraparana atsika amin'ny finoana sy ny fanantenana ny fitsanganany tena amin'ny maty ary mbola misy manoa iza moa sasany mba tsy maninona mbola tsy izan'izay reo fitsanganany tena maty sy ny fiainana mandrakizay fa tsy hoe hitsangana makay zao izy ny sasany fa hoan'ny fiainana mandrakizay no ampandresanay anareo fa tsy zay zay ny kristianina zay tsy asiana adi-hevitra zany tsy misy tsony zany hoe ndeha hanao tononkalo dia le tononkalo dia mitodika amin'ny dadazily mbola miresaka amin'ny matindray ianao zany nanao kabary raha misy kabary azy atao anatin'ny fanompoako vavahana azo atao no manao témoignage ny fiainana hitantarana zay zavatra tsara mba ho lesona tsy manino zany fa tsy hoe le kabary dia mitodika indray dia tena misaotra dadazily na afinaritra tsanona dôly ny tena tanàny reny tsy zany tsontsika tsy miresaka amin'ny maty zany tsontsika ranomarina raha misy telo samihafa azy amony ny liturjia dia hoe any amin'ny farany ary raha misy dia tokony fisaorana ny velona izay nanotrona anao tao anatin'ny fahoriana fa tsy hoe ohatra ianao dia hiresaka amin'ny maty tsy mila raha tao ny fampiarana dia zao tsy mila hoe mandeha ny amin'ny fasana intsony mety malahelo mafy ianao fa adino hatrany fahatsarobana azy ny ten'Andriamanitra fitondra vavolombelona ataoko aminareo za farana sivy mianadaza dia ainareo tsara zany farana zany fa tena any le fara fitiavana rehetra zany tena akaiky ny dadanay tena akaiky ny dadanay marary any izy dia za ihany le mikarakara le zavatra fa marary rehefa ny olona hafa manao azy zany efa mbola kelikely mbola tanora anakafitra mantsy ty zany dia mbola kely efa anakaiky ny fotoana fatesany dada dia fampiresaka ny zoko sy ny havana anahoany izy ty rehefa lasy dada zany efa io fa le vavaka efa tena niova fo zany hoe tena tsy misy ty any dada mihoatrana tena marina satria zany tena rehefa tonga le fotoana izy manakafo indray no latsaka be fa za rehefa homaniny tompony foko dia matsiariny hoe rehefa zay ny fangaran'Andriamanitra dia mahazaka
fa zareo indray no nampahereza rehefa tonga miverina zareo indray no loatran'le fahianaova matsiaro hoe fa zay ny fanganan'Andriamanitra za ve akahaka an'Andriamanitra ny misaotra an'Andriamanitra no ataoko ka rehefa tena isan'ny mino anao dia mitompo mihitsy manamboatra ny fonao sy ny sainao fa tsy hoe isaky misy zavatra mitsingerina dia latsaka mitomany be indray aloha dia torana indray aloha fampitadiavana angatao amin'ny tompo mihitsy zany hoe tena omeny hery ianao efa navika ny adidinao anao raha misy zay fitiavana ataovy dia ny mbola velona misy fa tsy hoe maty vao ramalala natray rehefa maty vao olona voatrapane fitiavana efa tara loatra zany ka tsy ilaina tsony zany hoe dia hiazakazaka any amin'ny fasana foana dia iresaka aminy tena mbola malahelo anao zany mbola dia izy ampiasanao am'izay fotoan'izay sakany efa sakany mety amaly anao amin'ny fomba mahagaga dia tamany anao sakany anao amaly anao am'izay ka tandremo zany raha izany no raha nomba azonao amresaka fana maty no mahatonga ny sasany manao fasana tanàna aloha manao fasana tanàna kory isaky mantany asany aloha zay dada eo atokotany mantsy mifasana aty amintsika moa ankehitriny efa ao le fandorana dia misy mbola miazona le lavenina farana tsy voatery romaninina fa raha ataonao antom-pandrina dia iresahanao foana resaka amin'isy anao zay resaka misakany anao fa afaka mamaly anao ambadika eo sakany tatana nasy tena miasa mafa ty resaka fatsy tia zay rehetra milazazo mpananto misy kidy mpamosavy sy sisa rehetra dia fifandraisana amin'ny fatsy zay tena isakana ny miasao aloha tsy terizina koa le lavelona raha zay no hiterizanao azy ary fombatsika ny amay fa manaraka renirano be fotsiny misy maty dia tsy tonga amin'ny réseaux sociaux tsika dia inona soratantsika inona soratantsika mazany inona le fokely ina moa dikely ry aona le izy en anglais rest in peace iza zany le interlocuteur anao am'izay le maty ny resahanao resaka amin'izy anao resaka amin'ny maty ka ohatra hoe sakivy hoe iny foy satria hoe iny dôly nataon'ny olona be dia be tambonitolo dia manao koa anao mba ataovy teny mitodika eny amin'le velona fa fampahaizana ny velona no izy eoa mampahery ny fianakavelo na hoe sincère condoléance fa tsy hoe ripony oa dia izy anao hoe zavatra kely zany tsisy tikany tsy matikely fa rehefa manomboka moa conversation dia manomboka amin'ny kely foana e dia aloha miala mihitsy am'izay mety alavo atsika fa tsy mahasoa atsika zany ele ataoko aminareo hoe ndraindray be dia be tsy ny kolotsaina malagasy any be dia be ny kolotsaina vahiny zay mbola mifandray amin'ny faty resaka alohinony zany dia fantatsika tsara tsy ako ny fotoana anazavana an'izany eto fa inareo mahay an'izany noho iza fa ombadika eo dia tsy maintsy misy foana izay fampifandraisana amin'ny faty izay zavatra satanika zay tsika malagasy moa rehefa lefa ny seondadabe teo zany dia lasa tsy maintsy asany mididina impito ny fasana adaberako leberangory e matsaro anareo e efa hitanay e efa niseho nareo ho avy zay amin'ny herinandro e fatatray fa manatsika nareo resaka amin'izy a resaka amin'ny maty manompo sampy ny ten'Andriamanitra vakina tary amin'ny Deutéronome toko 20 na 40 teo asa manantona izay milaza azy ho mpomasy ho pahay mpamantatra ny avo nefa mifandray amin'ny maty teny mazava koa moa dia hoe médium moa médium raiky misy amin'ny teny français la plupart des médiums entrent en contact avec le monde des défunts les maty ils peuvent ainsi transmettre les messages d'ancêtres ou de proches décédés to mahay mampifandray anao amin'ilay maty efa fainaratsika teo hoe ny maty tsy manam-pahefana amin'ny velona intsony tsy manam-pahefana tia-tany intsony fa satanany eo ambadika eo olona mpanontany ny maty ve satanany eo ambadika noho izany sika tsy hoe satria misy manentsikatsika amin'izany a hoe nareo koa zany dia ohatra ny botolo be efa tsy gasy tsony nareo fa lasa vazaha to rehefa fomba gasy dia alinao daholo tsy
tsy hoe tonga dia botonga rehefa fomba gasy na rehefa fomba amerikana na rehefa fomba frantsay fa amin'ny mahakristianina antsika dia ino no havanantsika ny fomba rehetra tenin'Andriamanitra misoratra masina zay ny voalohany hainao tsara ny salamo 5:20 fa nino ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao ny tenin'Andriamanitra zany mijero amin'izay andehanantsika mandeka na fomba inona fomba inona sy vaniko amin'ny tenin'Andriamanitra aloha io no afataviko voalohany za ry havana rehefa mamangy manjo za zany be dehibe ny fomba malagasy tsara de toko mbola tazomy rehefa mamangy manjo dia teneniko mihitsy fa tsy hoe rehefa fomban-drazana dia ratsy rehefa tonga eo amin'ilay fanolorana le solondramondamba ho an'ny maty fadranomasoan'ny velona aona ny tena atao araka ny fomban-drazana ry havana zay tsitsy zay mbola maratsy azy ao dia dirina fa tsy hoe tsy mahazo miteny fomban-drazana mihitsy rehefa kristianina fa raha mana fomban-drazana ara-tsoratra masina zany fampitondra zay mavesatra ao dia zay le izy fa ny olona mety any antsika na reo tsy tapohany mijambainy ny vazaha ty fomba vazaha ny fivavahana reo tsy na fomba vazaha na fomba gasy ina no ara-tsoratra masina fa nambaraka amintsika teo fa betsaka ihany ny zavatra ao ambadiky le fombafomba rehetra nyteneniko teo io zany betsaka ny fomba malagasy no mampifandray antsika amin'ny maty na ny resaka fady azy le fady hoe araky ny avaky le razana teto dia fa rehefa ampifangaro amin'ny resaka sako moa izy dia manjary manan-kery ny makahatra no tsy ataontsika za ry havana ny toerana nandrahananay voalohany voavoaka pastera mbola taloha ke tany ambany vohatra na lalava za aloha mino fa raha ilareo reto dia tsy ahitan'izany toeran'izany zany toeran'izany dia rehefa avy ny olona sy mivavaratra any anato pastera tsy afaka mivoaka ndrano ary avy be ohatry ny azo ary ary amin'ny sasany ary dia izy azo hoanina any mba hoaniny any rehefa any mba mivoatra be any ianao tsisy an'izany hoe fitandremana anankiray fa faramakely 20 dia tsy maintsy mandeha miorika o sy miplaza azy ndraindray na mivalana rehefa mandeha lakana dia misy karazana rerano tsy maintsy angainanao andeha iainga ho any amin'ny fimokana misy an'izany hoe fiangonana kely anankiray andehanana dia 7 ny isan'ny mivavaka any nefa mbola 10 kilometra fa tsy maintsy makany ianao fa rehefa eno le ray aman-dreny be tao an-tanàna hoe hoany paster anatina moramora izy paster eniko fandehany anao tsy tia merina rano io avy eo ray aman-dreny eno izy ia misaotra ao amin'ny olombelona mety miodina ihany ty lohako ty ahoana zany fa tany any matson'Andriamanitra tany any ny rano iza hoe vavaka mony aminao tompo dia andeha tenenina natao fa mandeha antsika mivavaka anao tao satria ho ajanonao vela izy any ny postanao nandeha eny tokoa mety misy zavatra metsikatsika sy ny sisa ngamba atao rano tao sy ny sisa ozy ka tsy mihetsika miramira mangala sary reny fa ohatra tovotry ny makasary fotsiny anao sy valao zao etsikatsika eo zay etsika tonga ka ny tanàna natao fa nipoko vava miverina somatsara gaga le olona atao tanàna asara sy natao tsy hoe makahatra tsy azo atao zany le hoe ty fady dia raha tsy misy tokony andehananao any dia lasanao tonga dia hiady amin'ny satana misy nge afanam-podisy toerany ary tsy ara-tsoratra masina misy nanao an'izany mandeha ho any amin'ny tohany dia dakadakako dia hodorako mamaky ady direct amin'ny satana amin'ny zavatra tsisy dikany ianao tsy misy fanavotana olona tsy misy zavatra ara-tsoratra masina fisetrasetrana fotsiny zany tsy izy zany fa rehefa tena hoe tena tsy maintsy ataonao noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra maka hery mivavah mafy fa tsy manam-pahefana aminao io fa zay no averiko amintsika hoe tsy hoe rehefa fomba malagasy dia ratsy fa zay tsara dia hijoroantsika zay mifanoratra amin'ny tenin'Andriamanitra kosa dia iarahantsika zany ka ho iamamamina ny avaka betsaka no mbola mivavaka amin'Andriamanitra tsy izy ary mivavaka amin'ny maty eo anao kosa aza matahotahotra amin'ny maty intsony fa tsy manam-pahefana aminao zany
Nampianatra anao ny tenin'Andriamanitra anao hoe Satana ihany io miseho sy mamitaka ary mampatahotra anao io. Dia sahia manono na amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Izany no natao teny ambony lakana. Rehefa tsy navelany hetsika dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, miala Satana. Roahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, tsy manam-pahefana amiko anao. Izany ilay vavaka atao. Sahia manono an'izany. Izao no famantarana anaraka izay mino ny tenin'Andriamanitra androaka demonia amin'ny anarako izy. Dia mba ataovy izany tonono izany. Mamerina orinako nareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Miala ianao Satana. Roahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ah.